Mialatsiny fa tapaka ny malatsiny fa tapaka le connexion dia tapaka ny vidéo antsika teo fa toizako ihany amin'izao tsika miteny izao zany ny samy film io tsy mila fitoriana, tsy mila ininana, tokony efa misesaisir izy amin'io blanchiment de capitaux sy trafic de vies io. Enitsika tamin'ny herinandro nanao rapport ny samy film hoe 5 milliards d'ariary isan-taona ny blanchiment tranga ao Madagasikara. Nefa isika ny firenena mahantra indrindra eran-tany. Ao amintsika kereny ponina. Na jiro na rano tsy mandeha ny olona mahantra ny vary tsisy to. Dia izao nefany mahatratratra any amin'ny 5 milliards ny vola mihodinkodina eo dia aiza ny rapport ny samy film mikasika an'io, aiza ny enquête ny samy film mikasika an'io, aiza ny samy film tsy mihetsiketsika mandeha makany Afrique du Sud manao an'io. Ary raha ohatra ka ireo olona rehetrarehetra izay nahita an'io izay nisava, hitantsika moa le vidéo omaly nandeha eraky ny Facebook misy olona marobe nisava teo amin'ile izy. Hitantsika amin'ireny ngamba fa tsy hoe olona miafina, tsy hoe ohatra ny olona hoe mandeha furtivement ireo olona ireo, fa tena mandeha ara-dalàna, matoky satria manana parapluie goavana be ao ambony naniraka azy. Mandeha misosa ohatra ny inona fisavana teo. Dia alavitra koa moa le caméra. Zareo moa nilaza hoe tsy hita teo le volamena. Aiza ny nahafantarantsika fa tsy hita teo le izy? Aiza ny nahafantarantsika fa tsy teo amin'io dia efa hita le izy? Fa bon, efa voaresaka le mpisava dia efa tenena hoe bon, fa laisse passer. Raha mijery tsara ny entana ataontsika dia à 2 reprises ny tonga ny entana. Nandeha aloha le fitazana voalohany dia nandeha le fisavana faharoa. Dia rehefa avy eo nandeha niditra tany anaty avion le olona dia nisy vehivavy anankiray manao palitao maintimainty teo. Iza iny olona iny? Iny ve le dokotera vavy voalaza fa nandray an'le avion? Satria zavatra nisy dia hoe avion tokony ianao evasanina any La Réunion io avion io. Zay zany no taratasy, zay zany no motiva voalohany nandeha teo, fa après ny taratasy moa zany mody tsy mivoaka mihitsy ireny amin'izao. Ary io raha madio fa tsy nandeha nanao ny evasanina fa nijanona tao Toliara. Ny tiako tenenina amin'izany dia izao, miandrandry isika tsy hoe fenoy olona 200,000 ao Antsefa sy ao Antanimora kasika an'io raharaha io, fa ny ilaintsika dia iza ny tompon'le volamena nandefa an'io tany Afrique du Sud andeha ho any Dubai, iza ny tompon'le vola 36 millions de dollars ary avaiza io vola io. Zay no ilaintsika. Ary ny ao amin'ny banque centrale dia ny gouverneur sy ny ministre ny finance, DG ny trésor, ireo no afaka mikirakira vola be dia be amina millions de dollars mivoaka sy miditra ny Madagasikara ohatr'ireny. Ahoana ny implication n'ireo olona anankitelo ireo? Izay mikasika ny resaka volamena sy devise iny fa iresaka momba ny fandaminana rapiditsika amin'ny miara-manonja izay atao avy aty ivelany. Araka ny tenena dia ho fanohanantsika ny entsika fitsangatsanganana miara-manonja any Madagasikara dia isika rehetra izay aty Europe, izay akoatran'ny Europe, na ny États-Unis, na ny Canada, na ny Asie, na ny Europe, na ny Afrika, ka manana connexion, ka afaka se connecter amin'ny ora izay anaovantsika ny visioconférence Zoom rapitsa dia afaka miditra daholo. Ny lien dia omenay anareo manomboka rapitsa maraina manomboka amin'ny 6 no
manomboka ny fandaharana ary alokelin'izay izany hoe mety alina na amaraina no omenay ny lien tsy afaka omenay mialoha io lien io satria ny teknôlôjia sy ny zavatra elektrônika dia mora piratena ka mba tsy hananan'le olona fotoana hipirateany le lientsika sanatrian'izany tsy handeha eo dia raha pitsy maraina izay ny soratra anarana dia mahazo an'le lien afana miditra manomboka amin'ny sivy sasany amin'ny maraina izany hoe amin'ny 1:30 atoandro any Madagasikara no manomboka io visio conférence amin'ny application Zoom ataontsika io ary azavaiko satria misy tsy mahazo foana le izy aiza le fivoriana makeny Paris zany tsika sa ahoana aiza non naiza misy anareo naiza misy anao zay andray anjara naiza misy anareo rehefa toerana misy connexion na ny telefonao misy connexion na même anareo Madagasikara ka any amin'ny faritany tsy namonjy an'le fitsangatsanganana dia afaka miditra ao anatin'io raha ny soratra anarana nareo ka nahazo an'le lien zay zany le izy ary io conférence Zoom lehibe zay ataontsika io dia iresantsika thème maromaro zay ho tanisaiko eto ary ahafahantsika mandray fitenenana misy ny mpikambana ao anatin'ny RMDM Diaspora France izay anao ny ino moa zany anao ny animateur sy iteny andray ny fitenenana ao fa misy koa isika rehetra zay andray fitenenanao dia afaka mandray ary misy modérateur ao raha sanatria ka misy infiltration dia fa hainay ny manapaka ny micro sy manala an'le olona avy hatrany ao anatin'le conférence zavatra mety possible manko izany donc misy modérateur dia misy animateur ao dia isika rehetra izay andray fitenenana dia efa alefa ao anatiny ao dia eo amin'ny arakaraky ny abetsahantsika fa tsy mihoatra ny 5 minutes isan'olona ny fitenenana afaka miteny latsak'izay fa tsy afaka mihoatra ny 5 minutes satria be dia be amin'izao tsika miteny izao efa mahatratra eo amin'ny 60 ny olona misoratra anarana andray anjara dia mba imagine hoe raha 5 x 6 30 zany hoe 300 minutes zany no efa holanitsika eo akoatra ny fandraisanay ao anatin'ny RMDM Diaspora fitenenana dia efa lany ny adiny 5 dia io zavatra io nefa ho alefantsika en diffusion instantanée any amin'ny Facebook eny amin'ny YouTube any amin'ny Hainao Manjery any Madagasikara zay afana mandefa izany dia mety adiny 5 zay dia tapitra ny fandaharana fa aza malahelo kosa nefany ho an'izay sanatria tsy tafiditra amin'le izy dia hoeritreretina ny anaovana le visioconférence io matetetika na isaky ny weekend na mbola hojerena eo fa ny rapitso aloha zany ny tena zava-dehibe dia fiarahamanonja amin'ny miara-manonja any Madagasikara ary imarkena an'io 6 février io mba hisy zavatra atao miaraka zareo any La Réunion dia efa hiditra ihany koa amin'io conférence Zoom lehibe zay ataontsika io zareo any faritany rehetrarehetra any dia efa hisy hiditra ihany koa ny mikasika ny thème zay ho resahantsika ao mandritra an'io tontolo andro io dia afaka misafidy ianao zay thème ho resahanao fa mandeha tsirairay le izy dia voalohany indrindra aloha dia ny actualité dia io resaka volamena fanondranana volamena sy le fanondranana devise atsokosoko io afaka mameva olantsika afaka mitondra ny témoignage afaka manome ihany koa ny sosikevitra izay tiatsika ary afaka manao torapo indrindrandrindra na ho fanohanana na ho tsy haiko fa tena hoe sehatra zany mba hahafany vahoaka malagasy aty ivelany miteny no omena amin'ny fotoana io ao aorianan'izay dia iresaka ny thème ny doublon tamin'ny fifidianana rehetra tamin'ny 2018 ny makatitsika sy ny
conséquence an'izay eo amin'ny fitondram-panjakana misy ankehitriny. Iresaka indrindra ny sosialim-bahoaka sy ny fahantrana ao Madagasikara antsika, ary iresaka mikasika ny vaditsinjo sy ny fizarana vary sy ny vary izay miakatra, ary ny zavatra rehetra izay miakatra ao Madagasikara. Ho resantsika eo koa ny raharaha mafana rehetra tsy nainoana toyany sy ny ireo le fitoriana izay nandeha sahala amin'ny jirama, ny fampidirana fitaovam-piadiana tao Madagasikara, ny famonoana gadra tany Vangaindrano izay nanaova ny sénateur enquête parlementaire lasa teo, dia ho very anjavona ihany fotsiny ve? Non, ho resantsika eo io rapitso. Resana ihany koa ny araka ny teneniko teo ny sosialim-bahoaka sy ny fidangan'ny vidim-piainana, dia afaka manome tolo-kevitra antsika, afaka manome vahaolana, afaka manome torapo. Ny fianaka sy ny fianaky ny tsy fandriam-pahalemana sy ny insécurité any Madagasikara, ho resantsika eo izany. Ny fitombon'ireo tsy maty manota sy ny famonoana fatany ataon'ny gendarme sy ny fitsaram-bahoaka izay ataon'ny olona, ho resantsika koa izany. Ny tsy fahatombanan'ny fitsarana amin'ny tongilana sy ny fitsarana mamoaka didy tsy azon'ny vahoaka hoe rehefa inona moa izany reto fitsarana dia afaka manenjika cybercriminalité, ary rehefa inona dia tsy manenjika mihitsiny. Fa na izaho zao, Maître Yanitra, président Ravalomanana, tout le monde tratran'io cybercriminalité io daholo victime, nefa dia tsy mandray andraikitra izany mihitsy ny zareo amin'ny cybercriminalité ao. Fa rehefa zareo amin'ny fitondrana eo, misy na dia misy miteny fotsiny nareo ihany namananina, to dia efa ary cybercriminalité mavita mi-identifier iza ny nanoratra an'iny, iza ny nanao an'iny. Ny fitombony isan'ny fanampatenana io le fampanantenana nataony Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana sy taorian'ny fifidianana sy amin'izao tena mbahoaka ho resantsika io, satria ohatran'ny hoe nivarotana sakabeloa ny malagasy nefa dia mbola miandry eo ihany. Nampanantenana tramway sy TGV ny tonga loha machine amin'ireo machine, tsy mba hoe machine vaovao adapté amin'ireo lala machine eto amintsika akory, fa lohana machine fotsiny. Nefa antitra sy tsy haiko hoe mety efa arafesina, mety efa tsy azo ampiasaina intsony ireo wagon antsika taty. Izay any Mamoravatomanga moa izao, satria anazy ny Madarailina. Dia mahagaga, zao dia hoe efa miala any ny tramway izany ange tsy hoe afarana dia tonga, fa mila amboarina aloha ny jirama, mila amboarina ny énergie, ary mila amboarina ny lalana andehanan'ilay tramway. Fa tsy hoe nafarana dia tonga eo dia ho alefa izy eo amin'ny ranona nosy. Alefa eo amin'ny ranona nosy eo iodikodina eo ny tramway. Sa ho alefa izy? Sa eritreretina hoe ho alefa amin'ny lalam-by an'i Madarailina? Ataovy sérieux. Anisan'ny loha hevitra ho tenentsika eo ny fady sompanantenana an'ireo olona mifidy. Na izay tsy nifidy, izay mety hoe betsaka neny olona nanantenana Andry Rajoelina nefa tsy fidy, fa izany hoe tsy mandatsa ihany koa, fa zavatra efa fantatra ny akoho angery-andamba. Mbola te hifidy azy eo ihany, te handatsa, fa izany hoe tsy maninona. Malagasy nareo dia mety hoe afaka omena sehatra ihany itenena eny ary, fa nanenina zahay nifidy an'io rangahy io, satria zao tsy maninona. Tsara koa il n'est pas trop tard zany iverenana amin'ny erreur, l'erreur est humaine. Ny fisian'ny fanagejana sy io le fampiororona antsika isan'andro. Izay moa zany efa tsy mandraraha izany fampiororona compte fake tena tsisy raharahiana izany. Afaka hopahopainareo amin'izay anaovanareo anazy, efa tandremo fotsiny soa tratranay. Fa pour l'instant zany efa vita vaccine. Tsy mila nanao vaccine fa tonga dia efa ohatrin'ny rano eny amin'ny kanakana. Matoanareo manompanompanay sy manao an'izao rehetrarehetra izao, c'est-à-dire niditra tao anaty lohanareo ilay zavatra teneninay marina. Donc pour nous c'est ho anay. Fa nareo reraka eo fotsiny. Fa
ny ho an'ny sasany izay matahotra sao voasambotra, matahotra sao voagatra, matahotra ny antsonjay isan-karazany, matahotra na ny hody any Madagasikara arany, reny zany ho asiantsika resaka ao. Dia ny fahasimban'ny kolontsaina malagasy, ny civisme, ny fitiavan-tanindrazana tsy maintsy ho averintsika ho resahana zany ary farany dia ny fijery tsirairay sy ny tolo-kevitra ny rafitra mety ho azo atao Madagasikara. Mety tsy ho ampy ny fotoana, mety tsy ho vita daholo ireo loha-hevitra ireo fa izay tsy vitantsika amin'io rapitso io dia tohizantsika amin'ny andro manaraka indray ananantsika motif izay ahafahantsika manao miara-manonja international indray amin'ny conférence Zoom izay ho ataontsika foana. Farany, misy manontany ahoana fomba fisoratana anarana. Misy lien ho alefako eto amin'ity vidéo ity. Zany hoe ho ataoko eo amin'ny titre le lien afana miditra ao amin'le événement Facebook ao amin'ny RMDN Diaspora dia mikliquer ianao eo amin'le participer dia izahay aty mahazo ny lista ny olona rehetra izay ny participer, tsy hoe intéressé na hoe peut-être raha hoe intéressé anao na peut-être dia tsy ao anatiny le miparticiper zay fa le mijery fa ao amin'le hoe participer dia rehefa hitanay ao dia ho ataonay par ordre ny natongavana kosany dia alefanay ihany ny lien dia rehefa tonga ny rapitso dia ampidiriny animateur sy ny modérateur ao anatiny le conférence tsirairay tsika izay tonga ary misy amena misy fandaminana ahafahana mandray fitenenana dia izay mba mahavita dia afaka mandeha mba ahafahany sasany miditra indray. Izay zany fandehany ka na aiza misy anareo na tomobile na any an-trano na any amin'ny toerana isan-karazany izay ahafahanareo se connecté dia afaka miditra amin'le izy. Izay zany fandehany raha ohatra ka mbola misy fanontaniana nareo dia afaka valiko eto fa alefaso en commentaire eo izay fanontanianareo ankoatran'izay fa mbola manana fotoana kely hamalina anareo. Izay mikasika ny fidirana amin'le lien dia ny thème alefa nyresahako teo raha ohatra mbola misy manana fanontaniana dia alefaso ao fa valiko. Raha tsisy manana fanontaniana tsondro dia izao dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka fa dia andrasoloha iresaka polo azafady. Ny polo dia taille 2XL, XL, L, M. Efa tonga daholo androany Zoma ny polo rehetrarehetra izay nafaranay ka dia afaka alaina androany nanomboka tamin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany eny amin'ny Porte d'Orléans. Miala tsiny indrindra fa izahay mizara an'ity fandavan-tena tsy manana trano na botika eny Porte d'Orléans tsika fa tomobile, izany hoe anaty tomobile no izarana le t-shirt, le polo moa zany fa tsy t-shirt nylon io fa polo 100% coton. Dia rehefa eny zany dia efa misy numéro izay nalefako ao amin'ny ao amin'ny mur akao ahafahanareo miantso any Monsieur Tovo. Izy no miaraka amin'ny ekipany tsinjaran'ireo polo ireo ho an'izay efa nanao réservation. Misy sasany amintsika efa nandoha vola dia efa nanany ihany ny lista hoe tiany ho an'izay mandoha vola, ireny ny prioritaire indrindra ho an'le 2XL satria misy ny olona 2XL fa saingy tsy betsaka dia io zany tsy nataonay maro ary le polo 2XL dia commande spéciale nanaovanay anazy satria ny commande standard hafa ny prix-any. Le 2XL voatery vitsivitsy dia hafa ny prix-any, lasa lafo kokoa zany ny 2XL satria ngeda kokoa ny lamba sy ny zavatra zany pitsopitsony ce sont des détails fa ce qui est sûr dia lafo kokoa ny 2XL. Dia ohatran'izay koa zany ny polo anjaza satria nisy koa ny tena izay mila polo na zazakely ary tena marina zany satria tsy androany ihany no ilantsika andreo polo ireo
fa ohatra zao anao fitsangatsanganantsika rehefa tena mijanona ny confinement ary raha ohatra ka mbola tafapetraka eo ireo jiolahy mitondra antsika ireo dia tsy maintsy manao hetsika ary na tsy izany ara dia misy ny fotoana izay ahafahantsika miaraka mirona mihaona aty Europe dia misy ny polo an-jaza de 4 ans à 8 ans zany hoe 4-6 ans dia 6-8 ans ireo polo ireo zany dia afaka raisinao eny amin'ny Porte d'Orléans ihany koa androany ho an'izay tsy mahatratra an'izay eny amin'ny Porte d'Orléans zay androany dia afaka mandeha eny Cachan zay omeko anareo ny adresy sy eny Bourg-la-Reine ao amin'ny botika izay omeko anareo eo koa ny adresy dia ireo zany ny toerana anankitelo aloha hatreto ametrahanay andreo miala tsiny indrindra fa maina ny tendako. Zay fandehany mikasika amin'ny polo ny taille S tena miala tsiny fa tsisy tsony ny taille S ary manomboka amin'ny taille M tsy dia tena hoe ngeda be ny M tsy dia tena hoe malalaka be raha ho an'ny olona manao S dia afaka maka ny taille S io ny ny L sy ny M ary ny XL zany ny tena betsaka dia ny 2XL vitsivitsy ho anareo any La Réunion nareo koa zany mba mila polo andrasy fa hojerena ny fomba ahafahana mandefa ho anareo any fa mety tsy avaty Frantsa kosa angamba fa avy any Madagasikara dia ho raisinay ilay izy dia efa misy ihany koa moa ny RMDM diaspora any La Réunion dia efa ampiresaka amin'izareo any zay mba ahafahantsika manafatra polo avy any Madagasikara raha sanatria moa ka tsisy ny vol sy ny zavatra ohatr'izany dia vitantsika ihany ahoana ny fomba anaovana anazy raha hoe aiza no fana mandamina an'izay dia inona koa mijery ny fanontanianao afaka omenao ve numéro a monsieur Touva azafady ye ho alefako efa ao amin'ny mur akao izy io ao misy annonce zay no alefako fa alefako en commentaire eo ihany ny valin'ity fanontanian'ity efa vonona tsara ho ny sasany dia misaotra indrindra amin'ny fahavononana afaka mandefa Canada zahay afaka mandefa zay any Canada afaka mandefa zay eran-tany na nareo any Afrika na any pays Moyen-Orient satria be dia be koa ny gasy malagasy izay manaraka antsika any amin'ny Moyen-Orient any Liban any Dubai any Qatar dia afaka andefasanay nareo fa tsy maninona dia fa bien sûr tsy maintsy alomelony sara ny fandefasana anazy sy ny vidin'ny polo ary raha possible dia akambany ny achat-nareo satria tsy ataonay par kilo ilay izy fa ny anay tonga dia colis pré affranchi no andefasanay anazy dia aza taitra amin'izay menasy azo zany nareo fa tsy mampatahotra zany ny opa sy ny fandrahonana zany tsy mahafaty ary samity fotsiny tsika mirahina dia afaka miaro tena zay zao ny afatra indrindra ho antsika malagasy rapitso miray sahina ty tena important ho anareo zay amonjy ny fitsangatsanganana rapitso aza manaiky intimidation raha tsy diso dia efa mahatratra any amin'ny 15,000 personnes no soratra anarana amin'io mieritreritra ny anao fitsangatsanganana pasifika ny antondiany ary zava-pisotro sy sandwich no entinany fa tsy hoe hitondra kobaina hoe andeha handrava hoe andeha hamaky trano fa miray sahina dia mifampiaro ianareo dia tsy afaka manao ninina ireo force de l'ordre mandrahona tsakijany ary ianareo force de l'ordre koa ty dia efa teneniko mandaly ihany ireo mpitondro ireo ary adalonareo raha mbola tsy mahita hoe jiolahy no mitondra antsika
Ka raha ohatra ka olona andeha hivorivory, andeha hitsangatsangana, tsy manana eritreritra anao inona na hoe andeha anakorotana na pisikorontana no mandeha rapitso, dia mba misaina anareo fa zaza amam-behivavy sy lehilahy mbola tanora tsy manana eritreritra an'izany ny andeha hoany, kanefa dia andeha ho tofotofirinareo lacrymogène sy ho tofotofirinareo basy ao fotsiny. Tadidio izay fa mandalo ihany ireo mpitondro ireo. Ka oka ianareo mba hieritreritra fa tsy hanao Sénégal na Azbaiko fa déjà nareo tsy Sénégal fa gasy. Ka na misy baiko ara mahazo anareo dia mieritrereta aloha, fa raha tsisy ninina tsy misy antony. Andeha andrarafanareo lacrymogène na andeha andravanareo ny fitsangitsanganana nataon'olona. Teny azay, efa miteny azay. So dia hoe ianareo indray no atongava ny fanafitohinana eo satria nahazo baiko avy any dia tsy misaina akory na dia kely akory arany. Fa io fitondrana efa iongana, efa pototry ny fionganana noho ny zavatra ataon'zareo. Io aneo raha teneniko raha mitohy io blanche io resaka blanchiment d'argent nataon'zareo io dia possible ho tsy maintsy miala teo io fitondrana io satria tsy mila jiolahy mitondra zany eto amin'ity Madagasikara ity. Raha mitohy io zavatra io, raha mitohy io resaka doublon io, tsy avelantsika ho very anjavony amin'izao, tokony annulé io fifidianana io. Kanefa ianareo dia hiaro an'io fitondrana io, andeha hiady am-piarabelona aminareo nefa nareo tandrokaro ny vozona fa tsy tandrokaro ny Andry Rajoelina. Natao hiaro ny vahoaka malagasy ianareo fa tsy natao hiaro ny fitondrana manao ny ataony ihany. Ny olona izay natao hiaro ny fitondrana dia ny garde présidentielle, fa ianareo tsy garde présidentielle daholo ny anaranareo. Zay zany ny afatra omeko ny maramila sy afatra omeko ny olona izay andeha hitsangatsangana rapitso, ka dia mametraka ny mandram-piona sy mamerina ny fisaorana antsika rehetrarehetra izay nanaraka sy handray anjara rapitso, fa dia rapitso maraina amin'ny 6 maraina ora aty Europe zany no anomboantsika ary amin'ny 1:30 ora any Madagasikara. Ny dress code ho an'izay manana dia polo miara-manonja, ho an'izay tsy manana dia manaova polo menamena, ho an'izay tena tsy manana dia manaova fotsifotsy fa aza manao orange. Zay mandram-pionary.